Sehatra ny fampianarana ambony ndraiky kosa miavaka ny fampianarana izay atolotry ny ILC na ny Institut de Leadership Chrétien etsy Andravoahangy ambony. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny talen'ny fampianarana makasika izay. Raha ny mombamomba ny sekoly ILC izay mono taleny dia niorina tamin'ny taona 2010 izy io ary hatramin'izao izy dia manohy soamatsara ny asany, ahitana taranja maro ao. Misy ny management des affaires, hospitality management, misy ny business management ary management du marketing. Ankoatran'izay dia misy ny leadership communication ary ny paramédical ihany koa, génie civil, ao anatin'izany ny BTP ary ny informatika. Marina moa fa farany teo zay dia namoaka mpianatra 700 nandray ny diplôme licence, diplôme zay eken'ny fanjakana ara-dalàna ary nazahoany équivalence tamin'ny ministère en fonction publique. Diplôme national zay, diplôme avoaka ny ILC koa nefa dia international satria miara-miasa amin'ny Prince Lake Intercontinental Université ny ILC ary mahatonga diplôme licence internationale, zany hoe ny mpianatra licencié ao amin'ny ILC zany dia manana diplôme roa, international sy national. Ny Prince Lake Intercontinental Université any Amerika moa dia mankatoy soamatsara andreo taranja zay ampianarina amin'ny ILC ary izay ny mahatonga azy andefa diplôme ihany koa ho an'ny mpianatry ny ILC. Ny mpianatry ny ILC licencié ireo zao dia afaka hanohy fianarana any amin'ny ireo toerana misy ny Prince Lake Université, ohatra any Nouvelle-Zélande, any Liechtenstein, any Amerika raha teo moa raha misy ny maniry teo any ny am'izay. Marina fa raha mampiatra ny système LMD ny ILC dia mazava ho azy fa tonga hatrany amin'ny master sy ny doctorat ny fianarana sy ny fampianarana zay atao ao. Ny mpianatra zay mandeha andrato fianarana ny velany eo ambany fehiny ILC miaraka amin'ny Prince Lake Intercontinental Université dia mahazo bourse, mahazo fanampiana. Ampiny ianao amin'ny fivelomana any satria omena asa mi-temps dia mandray karama. Iny ny anoeranao ny vola lany rehetra mombanao, frais de transport zany a miala ty Madagasikara makany, ny hoentimanana amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro dia maleo tena tanteraka ianao zany a amin'izay resaka famatsinanao zay, fa tsy navatsim-pianarana ianao, tsy mandoa écolage. Nametraka fanamby ny ILC ary mino fa zany adidy sy andraikitra zay napetraka Andriamanitra taminay zany a dia ho tanteraka soamatsara satria rehefa tonga koa ianao dia tsy nataonay ambany zavatra ny ara-panahy. Misy taranja ao a zay hitaizana ny tanora mba halalany zany atao hoe ara-panahy eo amin'ny fiainany zany, ka noho izany aoka ianao tsy salasala, aoka ianao tsy atahotra fa misikina fasahina ary mba manaova koa fanamby ho an'ny tenanao fa ny ILC vonina hiaraka anao fanamby aminao, ahatafitanao.